Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Romana 8:1-10. Tsarovy fa ny fanahy no afaka manambara fa ankasitrhan'Andriamanitra ny lalanao. Izao anefa, rehefa nanantsika ny finoana ny ten'Andriamanitra dia ho azontsika io fanambarana io. Torohevitra dia izao: ampitao ny soratra masina amin'ny soratra masina. Dinio ny fanehoana ny fiainana kristianina marina araka ny ilazan'ny Baiboly azy. Aza dinoina fa ny Baiboly na lan'Andriamanitra no fetra lehibe ny amin'ny fahamarinana. Io mantsy Davida amin'ny Salamo 117:7: tsy misy tsy ny lalàn'i Jehovah ny mamelombelona ny fanahiko. Ho koa ny fanambaran'i Kristy amin'ny Jaona 4:5-10 dia ny hoe: raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Amafisiny izany amin'ny 1:20 manao hoe: izay manana ny didiko no mitandrina izany, ary izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny raiko, ary izaho tia azy ka hiseho aminy. Ny dingana atao izany izao, na ny torohevitra omena antsika dia izao voalaza amin'ny Jaona 5:17 izao manao hoe: raha mitandrina ny didiko ianareo amin'ny fo dia mitoetra amin'ny fitiavako. Dia Kristy ihany manohy azy manao hoe: tahaka ny itiavako sy ny tandremako ny didin'ny raiko. Raha fitinina izany dia izao: tsy maintsy mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay, dia tsy hanana fiainana sarotra na fahadiran'ovana. Satria mahafinaritra ny fanambaran'i Kristy ao amin'ny Jaona 5:11-12, dia izao ny fanambarany: izany zavatra izany no efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliana. Raha fitinina izany dia izao: misy tokom-panantenana feno amin'ny finoana ny tenin'i Kristy tsirairay. Voalohany, amin'ny fitokiana aminy, ary ny faharoa dia hoe amin'ny firaisana velona amin'ny finoana aminy. Amin'izany fanandramana izany dia tsy eo ambany lalàna intsony isika, ary tsy manameloka antsika intsony ny lalàna noho ny fitondrantenantsika, satria ao amin'ny Kristy isika. Farany dia izao: ho an'izay mino dia sarobidy Kristy, satria voalohany, mampifandrindra ao an-tsaina sy ao am-po ny tenin'ny fanahy. Ankoatran'izany dia izao: amin'izany ny fanahy dia ilaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Eto am-pamarinana dia tiako ny miantso anao, tiako ny manao antso mba hanao izany fanandramana izany, no hoe miaina sy mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina sy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra, ary aza adinoina fa raha manao izany ianao dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Andeha ho antsika mivavaka izany tanjona lehibe izany. Hivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny tombotsoa sarobidiny menao anay, fa anio dia tianay mihitsy mba hiantsonao anao hoe zanaka ary zanak'Andriamanitra. Miteza Tompo, hanome anay fotoana handiniana ny teninao, hamakafakana ny soratra masina, ary indrindra hiteny tahaka ny mpanao salamo fa tsy misy tsy ny lalànao, ary hamelombelona ny fanahinay. Tompo masino, mio anay ny fahendrena, ka anio dia tapa-kevitra izay hitandrina ny didinao, satria porofo ny fitiavanay anao izany. Endra eo, mety kely ny herinay, fa hatafio ny herinao izany, hatanjao ny herinao izany, ka anatratra ny tanjona izay, dia ny ahatonga anay ho zanakao. Koa toavy amin'ny mpanaraka fandaharana izany rehetra izany, ary amin'ny tian'io ity dia meo antoko izay fa handray anay ho anisan'ny zanakay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.